Marc Ravalomanana sy Era Jonarmampianina mitaky ny fampihavanam-pirenena. Rina Randriamasinoro naneho ny heviny momba ny voka-pifidianana Vonjimaika. Mpianatry ny Université amin'ny Fianaratsoa ny fandona androany. Miraba topo klasy topo vavy ary dia saina mpanajana indray ianao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny MBS amin'ity aliny 10 Desambra 2024 ity. Tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ary dia isantarantsika izany dia amin'ny lafiny politika anisan'ny tanan'ny sainy maro tamin'ny faraparan'ny herinandro iny dia efa samy natsikatra sy nafantatra ny rehetra fa nisy ny fihaonan'ireo filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Era Jonarmampianina tany Frantsa. Fihaonana izay nifantoka indrindra tamin'ny fijerenan'ny fiainam-pirenena ary nofaranana tamina fanambarana iraisana izany. Ndio arahantsika ny andinindininy izay teo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Manameloka tanteraka ny fandikan-dalàna tsy misy farany sy ny fanitsakitsahana ny zo fototry ny vahoaka malagasy indrindra amin'izao andro ny 10 Desambra izao izay andro iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Mametraka fitokisana amin'ny fahendren'ny mpitsara mahefa mba hitsara sy hampanjakatra ny fahamarinana mba tena ho tany-tan-dalàna tokoa ny firenena. Manao antsoava amin'ny malagasy rehetra irahina sy hikatsaka ny tombontsoa ambon'ny firenena ary manamafy fa ilaina ny fampihavanam-pirenena mba hahafahana miroso amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ireo ny votoatin'ny fanambarana iombonana nataon'ireo filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy Era Jonarmampianina. Ireto filoha reto dia mitovy jery amin'ny raharam-pirenena eto amintsika. Maneho ny aiainay ny amin'ny hoavin'ny firenena noho ny fanitsakitsahana amin'ny verimberina ny lalam-pandrenana sy ireo lalàna amin'ny feno fifidianana ataon'ny mpitondra isan'ambaratongany ny seni miaraka amin'ireo ratsa-mangaikany hoy izy ireo. Mahatsapa fa na dia teo aza ny fandeferana nataonay teo amin'ireo voka-pifidianana teo aloha mba hampanjakana ny filaminam-bahoaka ka ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana dia mbola mitoy hatrany ny fandikan-dalàna santionany amin'izany ny fikitihana ny lisym-pifidianana ny fampiasana karapanondro sandoka ary ireo osika marobe izay ananana pirofo mitoka amin'ny tenda. Raha-pirenena no nodinihana satria samy sary-piaro amin'ny Madagasikara ary samy mikatsaka izay ho tombontsoa am-pirenena avokoa. Fanakorontanana saim-bahoaka ny filazana araka izany fa mikonokonina izao fihaonana izao. Tsy misy raha teo ny lalàna mandrara fa tsy mahazo mihaona ny ivelany ny filoha teo aloha. Fanan'ny heviny kasika ny voka-pifidianana Vonjimaika izay navoaka ny Seny Omaly ny candidat Rina Randriamasinoro androany tetsy amin'ny QG Bilair izay nisy ny fihaonany tamin'ireo mpanao gazety. Dia arahantsika avy hatrany ny andinindininy izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andry Rakotomalala hatrany. Inona rahantsika nahity ny fanotanterahany Seny tokoa ny teny nomeny. Navoaka ny 10 andro melohan'ny daty voatondra ny voka-pifidianana Vonjimaika. Natsipy ny Seny eny amin'ny tribonaly misahana ny ady amin'ny fanjakana ny raharaha mitodika any avokoa ny mason'ny rehetra amin'izao. Raha araky lalàna aloha zany raha mahita tsy fihetezana ianao ao anatin'ny fandrindrana fifidianana dia tokony nataonao fitoriana talohan'ny proclamation en résultat provisoire iny. Zay tokony amin'ny 19 ny proclamena ny Seny le izy fa ny proclamena Omaly le izy. Za mino fa be dia be mihitsy ny candidat vao fitakiany zavatra iny ary tsy afaka nametraka fitoriana ntsony. Mba hitrentsika hoe zoma zahay, zoma amin'ny dimy mahery vao nilazaina hoe alatsinainy no proclamena le izy, alatsinainy amin'ny 5. Ary amin'io alatsinainy amin'ny 5 io higrevy ny greffier rehefa avy eo. Inona zany no atao manoloana an'izay? Zany hoe ny juridique anay moa zany ny ekipa juridique efa niomana tamin'izay ary dia voapetraka soamantsara ihany izay fitoriana izay. Azadino ny Seny no karakara an'iny. Manana devoir foana ny Seny ampafantatra ny vahoaka fa nangarahara ny zavatra nataony. Ary io nanatsipiny ary za tsy hiala amin'ny Seny mihitsy fa tsy maintsy takiko io amin'ny Seny hoe avoay izay famarinan'izay aza dia any amin'ny resaka lalàna foana hoe tsy andraikitra intsony izay fandanonareo ary fa nareo tompona andraikitra teo nanao ny fifidianana rehetrarehetra avoay amin'ny vahoaka ny fahamarinana. Tsy midika ho fanakorontanana velively ny fijoroana amin'ny marina. Tsy ny antoko timma na Irina Randriamasinoro rery no mitaky ny ivoahan'izany fahamarinana izany fa efa saika mahahenika ny Madagasikara. Tamin'ny Zoma
efa tamin'ny 5 mahery vao nahazo coup de téléphone hoe ary nahazo mail rehefa avy eo hoe amin'ny alatsinainy amin'ny 6 ny proclamation ny résultat provisoire raha ao anaty calendrier am-pifidianana tokony mbola amin'ny herin'ny alatsinainy amin'ny 19 le izy lasa aingam-piasa moa ny senia tsy maninona mahatsara zavatra zay tsy ny résultat iny moa no mahamaika tsy ny fahafantarana hoe iza ny lany raha koa tsara be sa iza fa le fifidianana ve nandeha araka ny fahamarinana ary nandeha araka ny tokony ho izy ve ny azy zany hatreto mbola tsy any amin'ny résultat aloha zao ny resaka sy ny zavatra atao fa any amin'ny fitakinan'ny fahamarinana makasika ny fifidianana ary averiko ombeny zahay io tsy mitady korotana ary zahay tsy mitady mihitsy zay isin'ny savorivory eto amin'ny firenena miantso ary zay nisin'ny filaminana amin'izany fitoniana fa kosa zay dia mitaky fahamarinana ary teneniko foana zay ny afahantsika mijery an'izay fahamarinana zay dia tsisy afa-tsy eo anatin'io confrontation ana liste électorale émargé io reo liste reo tsy ivelan'ny Madagasikara reo na liste mbola afarana avy any ivelany samy misy eto raha mangarahara ve ny ilaina raha fifampitokisana misy eo amin'ny mpitondra sy noentina ve inona ny sakana tena tsy afahana manao an'izay ambony noho izany ve ny lalàna nefa za dia manamarika eto tsisy lalàna mihitsy mandrara hoe tsy azo atao zany fampitahana zay ka dia tena miangavy ary mangataka mihitsy ataovy izay fampitahana zay mba isin'ny tena hoe fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy noentina tsy afaka nitazapotsiny ny zava-misy eto amin'ny firenena ny RMDM na ny rodiben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara nisy ny fanambarana izay nataon'izy ireo ihany koa androany tetsy amin'ny QG Belair nanangam-baovao teny an-toerana Germaine Menjanahary sy Mano Randriamalala. Ny arahana hita ny zava-nisy nandritra ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina teo iny izay samy nampikaikaika ny rehetra. Maro ny olona noverezin-jo, ny zaza tsy ampy-taona lasa mifidy, ny lisym-pifidianana no kitihiny. Tsy andohalika intsony ny ranombary fa efa ntsoroka ny amin'ny tsy fanaran-dalàna izay miseho eto Madagasikara amin'izao. Tsy atao fitondrana fanjakany baroa i Madagasikara ka zay tiana ho atao no atao eto amin'ity firenena ity sanatria tsy anaiky an'izany izahay. Anika ny fiara-panjakana ary hoentin-jalahy anaovana cortège tête de cortège mariage. Nga andrainareo izy io, andreninareo ka zay tianareo atao eto. Miala tsiny, miala fondro, fa tsy izany ny lalàna. Ka raha mpandika lalàna ohatran'izany no avela iriaria sy andehandeha eto amin'ity tany ity, maniraka ny sasana anao inona ary inona ty ho atao eto amin'ity firenena ity. Miala tsiny tompoko, tsy anaiky an'izany zahay. Mitady hevitra ny anjakana tokana eto amin'ny firenena ny ekipan'ny mpitondra. Saingy hoaiza no iafaran'ny Madagasikara raha izay tokoa no tanteraka. Tsy misy ny fanajana ny vahoaka malagasy raha ny zava-misy tao anatin'ny 12 volana no jerena. Milaza ny RMDM fa tsy angina na oviana amin'ny tsy fanaran-dalàna atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy ekenay ny fifidianana feno osika ary ijoro izahay anentana ny vahoaka malagasy iray manontolo manerana ny Madagasikara hijoro hitaky ny fahamarinana amin'ny fifidianana izay natao tamin'ny 17 ny volana novambra teo. Ary tokony ho saziana ireo ny karakara fifidianana hita fa nahitana osika na aiza toerana misy azy na aiza ny toerana misy azy. Tsy maintsy saziana zay rehetra nandika lalàna na iza izy na iza izy. Mila apetraka eto amin'ity firenentsika ity ny fitantanana tsy mitanila amin'ny fanaovana politika satria lasa voabaiko politika avokoa ny fitantanana ara-pirenentsika ankehitriny. Mijaly ny vahoaka malagasy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana teneniny namana teo, fatapahany jiro, rano fisotro madio no ny fanarahana fa tsy rano fisotro maloto. Ka izay no ampisotroanareo ity tanànatsika ity
zany fe nieretreretna hitatanana ny tanànan'Antananarivo hampinomana rano maloto an'ity tanàna ity sanatry tompo tsy afaka anaika an'izany zay fa ny ankatahanay de zao averely sy foano iny fifidianana be ny tanàna natao teto ta 7 ny volana novambra iny de milamina tsika fa raha tsy overiny io de efa mpitady eto tsika fa tsisy olanaika zany ho ataonareo zay tianareo atao eto amin'ity fireneny ity. Ny eo amin'izay fanambarana zay nataon'ny RMDM izay ihany dia tsy anaiky mora foana ny fandikan-dalàna zay ataon'ny mpitondra ankehitriny izy ireo ary makasika ny Ilze Parsanareo nosy manodidina ny Madagasikara ihany koa dia naneo ny heviny izy ireo fa tsara ho fantatra aloha ny fototra ijoroany zao fanjakana zao zay manao fitakina ny andindidiny avetrany. Ho an'ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara dia ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy no imasona ary mamafisin'izy ireo fa ny politika dia hevitra mba ampandrosoana firenena sy ny vahoaka ao aminy fa tsy anaovana herim-pamoretana na anangonan-karena. Tsy angina ny RMDM fa amotsipotsitra ary ampafantatra ny vahoaka malagasy ny lalana tsy izy izay izora ny mpitondra ankehitriny. Sy mizano ty sy masarera ty nangina ny RMDM hatramizay fa mizery hoe ay dahaly ny fitondram-panjakana Madagasikara iresamana ahoana moa iresanay iady ny fanagnany malagasy ho atagnany dahaly zahay de nitakany ionosy io fa sy araka amin'ny mpangalatra fa ionosy io dia sika ary zay reto de mitakany io fantatrareo zany fa sy araka amin'ny dahaly itaky e fanagnanay zay ikosone agnasan'ny dahaly ho amidy ny firenena io. Fantasika tamin'ny zoma teo dia nisy fivorina tao France ny malagasy any France, malagasy any Belgique, malagasy any La Réunion. Hitanao zany fa ny malagasy manontolo na ny evelany dia malahelo ty firenena ty tantanin'olo dahaly savelasika zany. Vovonana antoko politika izay miaro ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy ny RMDM ary izay no isan'ny antony mahasarotiny ity vovonana ity ka mahatonga ny filazana sy ny famotsipotsirana ny tsirariny izay miantra amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Ny tsikaritra mantsy dia tsy misy rarahin'ny fitondrana ny sosialim-bahoaka sy ny fahoriam-bahoaka fa izay mety ahasoa azy sy ahasambatra azy ihany no ataony. Ny amin'ny fanio-kevitra mahakasika ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina izay nitotosaina ny 7 novambra lasa teo iny dia navoaka ny solombavam-bahoaka Marie Golamali tao amin'ny tambazotra tserasera tao amin'ny page Facebook ny moa zany ireo pirofo mazava ny sy ny fandikan-dalàna goavana tamin'ny fifidianana teo iny izay hitany tao amin'ny distrikany Tsiombe. Dia rahantsika ny andinindin'izay Asin'Andriamalala teo amin'ny sary ny toky Ramarola. Tamin'ny alalan'ny sary misy ireo zaza tsy ampy-taona kanefa nomena kara-panondro sy kara-pifidianana no nilazan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany amin'ny distrikany Tsiombe ity tranga fandikan-dalàna mihoapapana tany amin'ny distrikany isy azy ity. Navela mifidy ireo zaza tsy ampy-taona ireo izay tsy araka ny lalàna velona eto Madagasikara. Taorin'izay filazan'ny marina narahana pirofo mazava izay dia nisy ny fandikambilana nataon'ny mpomba fitondram-panjakana. Ny eto amintsika zany hoe izano miteny jerena fa tsy le zavatra teneniko zay zavatra zay nefa tsy afaka hanovantsika zavatra tsy mety tsy tokony hoetreretina hoe Golamali namoaka an'le izy fa hoe ahoana zany zavatra mamofady atao eto amin'ny firenena zany zay zany tokony hoe andehana ny ady hevitra dia rehefa nitaky ny pirofo ny rehetrarehetra dia navoaka tokoa ny pirofo tamin'ny maraina navoaka koa le pirofo zao mahita any amin'ny serasera mada angambany izay mampalahelo ihany le izy satria misy ny tsirika tamiko hoe io anie serasera ny fitondram-panjakana dia ozy hoe ohatrany mahagaga satria raha fitondram-panjakana tokony ho faly amin'ny tatitra ohatran'izany no izy indray no lasa manenjika ny olona manao tatitra tsy mety zany. Mila jerena kaiky ho hatrany ity solombavam-bahoaka ity ny fanatsarana ny zotram-pifidianana satria voahodinkodina hatrany ny safidim-bahoaka. Tsy resaka fanoherana fitondram-panjakana ny fitenenana tsy mety ary io tsy hoe le fitondram-panjakana nanao azy fa misy vondron'olona zay nanao azy ka zay vondron'olona zay no mila jerentsika hoe iza nanao azy dia iarany sazy izy zay fotsiny.
kely de kely ny taha ny fandraisana anjara ny mpifidy raha ny kely izy tamin'ny filoam-pirenena latsaka kokoa izy tao amin'ny solombavam-bahoaka fa tena latsaka izy tamin'ity communal ity de tsika ve zany tsy mietrehitra hoe mety no io resaka lesoko hoe na mifidy le olona de tsy nisy safidy ny tonga eo fa zavatra hafa mety izany no mahatonga an'le filatsahan'le taha mpandraisana anjara. Efa inanivon'ny fitsarana ity raha ity amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana trany. Hatramin'izay 12 volana ny tantanan'ny Flora Joel ny firenena izay dia hita sisilany ireo fandikanana ny lalam-pandrenana sy ny fanitsakitsahana izany. Nanaitra ny maro ny fandokoana tranom-panjakana toy izao. Etsy Ambohidahy izy ity, ny filoham-pirenena dia efa natao hitantana ny Madagasikara iray manontolo. Noho izany dia tsy tokony anana loko politika ary tsy tokony anana fiandaniana ihany koa. Heverina ary fa mbola endrika fandikan-dalàna hafa ihany koa izao. Ny andininy fa 7 andalana voalohany eo amin'ny lalam-pandrenana no manipika mazava tsara fa ny fanjakana no miantoka ny tsy fiandaniana ara-politika amin'ny fitondrana ara-panjakana, ny foloalinda, ny fitsarana, ny mpitandro ny filaminana, ny fampianarana ary ny fanabeazana fa endrika tsy fiandaniana ave zao. Fa maninona ny mbola asina couleur andreny raha zay hoentin'ny fanjakana ray aman-dreniny malagasy ianao. Nisy malagasy manana asa tao amin'izany fanjakana zany. Fa tsy an'ny TGV reka na ny RTV reka na ny famille ka otoko amin'izay atao amin'ny loko izay tiako hitiavana azy. Fa eo amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'olombelona kosa indray izay nankalazaina androany tetsy amin'ny fitsarana tampony anosy teny ihany koa ny ny lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izay nanamarika manokana momba ny zony mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany. Lorette Berton sy Tahirinaina. Satria zo fototra ho an'ny olom-pirenena tsirairay ny mahazo vaovao marina sy ara-potoana dia zon'ny mpanao gazety izany ny hitrandraka vaovao any amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana jiaby ary tsy tokony ho sakanana amin'izany izy. Raha ny zava-misy eto Madagasikara mbola mibaribary amin'ny endriny maro samihafa izany tsy fanajana ny zon'olombelona izany. Tompona ndraikitra voalohany amin'izany ny fitondram-panjakana araka ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Misy an'ilay ndalana 30 angamba ny andinina ao anatin'ny fanambarany raisam-pirenena momba ny zon'olombelona iny ny antsika diany andininy fa 7 ao anatin'iny no makasika antsika manokana dia ny hoe zo amoaka vaovao ny fahalalana manao hevitra ny fahalalana ny asa fanaovana gazety satria zon'ny olom-pirenena no manana no mahazo vaovao. Ny vaovao voakantsika zany dia tokony anatin'ilay hoe fiarovana ny olona manan-jo. Zay zany isika mpanao gazety tafiditra ao anatin'izay satsika izay dia antsika koa manana zo hiaro-tena hoarovana eo amin'ny fanatanterahana ny asantsika fa tsy horory lavo zao ny atao mahazo antsika rehefa anao ny asantsika dia antsika koa manana zo ahazo loharam-baovao miandry an'izany tsika amin'izao fotoana izao hoe aiza ho aiza ny lalàna afahana misitraka loharam-baovao zo daholo zany ao anatin'ilay zo mahaolona. Ny ministera PI ny mpanao gazety mihitsy no isan'ny manao tsindry amin'ireo mpiasany haino manjerim-panjakana amin'ny fanatanterahana ny asany raha ny zava-misy sy ny taraina n'ireo mpiasa any amin'ny faritra sy eto andrenivohitra. Nanambarany avy amin'ny HCDDED fa mbola mila ezaka lehibe ny fampanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara amin'ny ankapobeny mihitsy. Fa nodiniana tetsy anivon'ny anteny meram-pirenena tetsy Tsimbazaza koa androany ilay volavolan-dalàna momba ny lalàna mifeny serasera na simpanitsina. Tazana teny atoerana ihany koa nandritra izany ny solotena ny gouvernemanta ary nafana ny adievitra. Lorette Berton sy Tahirinaina trany. Lany teo anivon'ny anteny meram-pirenena androany ny volavolan-dalàna momba ny lalàna mifeny serasera eto Madagasikara rehefa avy nodiniana sy nahitsy ny komisiona. Isan'ny niteraka adievitra lehibe nandritra ny fivorian'ny mpanao lalàna tetsy Tsimbazaza ny volavolan-dalàna laharana 487 sy ny laharana 487 momba ny lamandy alohan'ny mpanao gazety. Fa eo ihany koa ny fanitarana ny mahenika ny Madagasikara ho an'ny orinasa na haino manjery. Mivoaka olona tsy sombahoaka nisy dikany zany zay ary matoa zay nanerantsika atao amin'ny anteny meram-pirenena
zoantsika manao fivelina vivilo mamoaka reoreretrareo misy dika zay misy tsy avareo tsy tsy vokany dia zay ndray hoe zany mosokira hoe gina zany miandro mpanjakana zany ny amaivana anaty zay dia masoma avokana dia mpanao gazety zany dia najaiko lay sakany le androm-panjakana misy ana dia zay na tonga hoe esolo tao io tena nanana mihitsy izy atao anatina zay zay nanao le asako amia ary aviano ray fa raha ny fetisanay oa zareo no fanaotra tao anatiny tokony tsy andaitra zany fa rehefa tena fampidiny ny samy fombamoaka nadika io satria tsika ny mandany dia zay nanarana ny tao ary ety mbola tsika koa ny mandany kisy hasopleny aty zay zavatra zay ny voakitika ao anatiny izy a tsika mahay fomba fiasantsika ato dia ngamba haitsika ny tokony ataontsika mandona zay hoe miloatsika zay nodadiavana olo avoaka fatafirenena soa tesa ny antony matonga ny rindrina efatra matonga sy nasina io rindrina efatra io a misy zavatra takonana eo manina conseil le gouvernemental tsy avelanareo misy mpanao gazety mipotry conseil de ministre tsy avelanareo misy mpanao gazety mipotry omeko fafako tiafakera no madame le ministre hoe hoana dia faly aga ohatra ka tsy renareo ka anao aloha hijana mampanao gazety anao aloha dia olona hofary zany anao satria olona inay ity zavatra ity fa manaraka zany miombokevitra amin'ny teny honorable député Léonore teo satria io ane rehefa mipotro io lalàna io ary zay izy député manao io lalàna io na ianareo technicien mety ho lasa député andrano dia hotohan'olona vaty zay satria hevitr'olona tokana hevitry fanjakana fa tsy mijery ny vahoaka tsara ny mampatsiahy fa voatselakory izay no nisy ny mpanao gazety voaheloky ny fitsarana teto Madagasikara ary nitakina lamandy mitetina folo tapitrisa ariary midangana avo folo eny amin'ny voafaritry ny lalàna izany. Ny amin'ny vaovao mifandraika amin'ny fanabeazana kosa indray dia niteraka korotana ny famoahan'ny ministeran'ny fampianarana ambony ilay teny mita manafoana ny asa fikarohana ho an'ny taona fahatelo ny 7 Desambra lasa teo. Nanao fitokonana fahobe izy ireo efa nanomboka tamin'ny zoma lasa teo ary nisy ny fandorana ny efitran'ny DEGS sy ireo fitaovana misy ny dossier. Dia rahantsika ny andinindin'izay eo amin'ny tratsariny Jessica Miray. Ity ilay teny mita na circulaire navoaka ny ministera ny fampianarana ambony ny 7 Desambra lasa teo. Toy izao ny votoatiny. Ufanarana ny teny mita 640 bar, MAE sup RES bar, SG bar 740. Ny filan-kevitra siantifika ny sampana DEGS P dia manafoana ny antsoina hoe encadrement. Noho izany, ny tatitry ny andrana asa na ny rapport de stage, ny asa fikarohana na ny mémoire dia soloana tetikasa arafitra anaty boky 540 hatramin'ny 20 pejy. Araka izany dia foana ihany koa ny toan'asa na ny soutenance. Ny fanadinana farany no ifindrana ho an'ny diplôma DTS sy ny lisansa. Noho io teny mity io, tsy manaiky ary manohitra izany ny ampahany mpianatra atao amin'ny université ny Fianaratsoa. Ny fampitona ny tokona nanomboka ny zoma teo. Ny toy hatramin'ny androany izany. Tsy nanaiky ny grevy ny mpianatra ao amin'ny faculté ny sciences androany. Nanomboka teo ny savorovoro. Ny fandona mihitsy ny mpianatra ny faculté ny DEGS sy ny sciences. Nodoran'ireo mpianatra ny trano fitahirizana dossier. Mahany koa ny trano fianarany DEGS. Avy hatrany dia namoaka fanambarana ny mpampianatra ao amin'ny faculté ny sciences. Miantso ny ministera andinika tsara ny fampiarana io teny mity io izay niteraka izao savorovoro izao. Velotaraina tanteraka ireo mponina any amin'ny faritra Atsimo andrefany Nosiny amin'izao fotoana izao noho ny fanaparam-pahefana nataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny dinabe any an-toerana. Izy ireo indray no manangona ny ombin'ny mponina any ka lasa atahoran'ny mponina mihoatra noho ny dahalo. Jessica Miray sy Tahiriny aina. Tany tsy misy fanjakana ny aty aminay. Hoy ity solitena ny ray aman-dreny avy any amin'ny faritra Atsimo andrefany ity, distrikany Morombe. Ny mpitandro ny filaminana sy ny dinabe natao ampandritany indray no manao dahalo. Tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritany Tuileries. Indrindra faritany Atsimo andrefana amin'ny lafiny rehetra resako. Raha ny lafiny omby ny miaramila sy ny dinabe no mangorona ny ombin'olo.
ao anatin'ny district ny Morombe raofindreo le ombin'olo zao oentinao amin'ny miaramila ny Morombe de miantso reo hoe aia daholo nareo rehetra nivery omby nandritra ny taony maro fa misy omby azonay tato de ankabeazany misy aloha ny tena nivery omby fa tsy nandeha am'le toerana nangalana omby reo fa misy tena hoe fausse passeport le izy zany hoe tsisy olo nivery omby fa nosandoana fotsiny le omby lolo ka eto zay de miantso hanamarinana fa tena very omby reo olona reo hoe asio ny famotorana iarahany gendarme sy police hoe enquête judiciaire mixte ahitana hoe tena very omby tokoa ve reto olo reto amitsika fitenenany zao ny miaramila ny tena ataoragn'olo fa manao dahalo ny dina be ny tena ataoragn'olo fa manao dahalo tsy arakaraky le nieretsetana hoe fa zao le izy tsy hainaina hoe fantatsy ny lehibe ny miaramila ve io atao ny olo ambany fehezany io fa lasa ny miaramila ndray ny manao dahalo taloha tamy 2009 remena bilano natahorana fa mitsika mitenenany zao dia ny miaramila ndray ny atahorana sy ny dina be karaha izany ny tondrana ny firenena ho aiatsika manahaka anay fa zokonjokony reto moa fa hoe fa kely andro ena fa gnytaranaka mampara anao akory alain'ireo mpitandro ny filaminana sy ireo dina be araka izany ombin'ireo mponina isan'izany ny trangana azo any Edmond olona sembana nalaina andiana miaramila sy dina be ny ombiny sy ny osiny ny 2 novambra teo Edmond sa fandriata tegna narina kilimainy rangayo tona beki nalaindreo ny ombiny 20 ino ny zavanisy manantany baka ny le rangayo kilimainy atany kilimainy hoe iegny mampangalaka ny romboko reto misy ino tsy misy fanazavana fa ny lentina no mampangalaka anay miaramila enday ary dina be telopolahy zato ny osiny rangahy io koa 20 ndesineo nentineo koa le osiny zato amanondro de hoe le rangahy hoe fa manino ondro amosikireo entina zay io zany baiko azonay de hoe le rangahy andao fa ho viliko aminareo ireo ondry amanosy reo ho viliny tompony amin'ireo takaitra ny gaboraraka hatramin'ny taona 2024 no mbola mitohy mandraka kehitriny tsy voafehintsony ny toedrara fa samy manararao-pahefana amin'ny vahoaka madinika avokoa ny olony ity fitondrana ity tsy hitintsony izay hitarainana fa samy milaza otsy tompon'andraikitra avokoa ny olon-drehetra fa eo amin'ny vaovao manodidina ny fampiasana ilay ravim-bola taloha dia manaitra ny ankamaroan'ny olona ary mampitaraina azy ireo fa efa tsy mandray ny vola taloha intsony ny ankamaroany ireo tsena lehibe eto andrenivohitra misy ihany koa nefa ireo olona izay tsy mahafantatra akory fa amin'ny 30 desambra ho avy izao no farany ampiasana ity ravim-bola ity ny andinindin'izay eo amin'ny sariny tahirin'ny aina sy ravo razafy mahinina iray volana monja ny fepitoana nomena n'olom-pirenena ny lona ny ravim-bola taloha misy anefa ny tsy mahafantatra akory ny daty farany tsy hahafahana mampiasa izany intsony mbola mandray zay satria mbola mandeha peta-piara ny olona mana vidy zavatra amin'ny vola taloha eto mbola mampiasa raha ohatra hoe tsy rovitra raha rovitra ny tsy mandray zay zao tsy fantatray zay tsy nafantatra etsy an-dany anefa tsy mandray ny ravim-bola taloha intsony ny tsena lehibe sasantsasany sy ireo olona sasany izay naheno sisiondresaka fa tsy manan-kery intsony izany ny banky sasatsasany anefa dia mbola mamoaka izany ravim-bola taloha izany tsy haiko fa lazay mifahefa tsy mandeha tsony le vola amin'izao nefa mifetra mbola tsy tapitra hoe amin'ny première janvier zany le izy vao tena tsy azo ampiasaina tsony mbola mandray le vola taloha zay ary ny olona merenana manao ahoana mbola mandray daholo mihitsy raha ohatra ka hoe tsisy rovitra le misy rovitra zany no tena tsy tian'ny olona hatramin'ny ary zato reny raha mbola raisin'ny olona le taloha mbola mandray zay atsivina fandraiky amin'ny 30 desambra izao no fepitoana farany omena ny tsiraray anakalozana ny ravim-bola taloha amin'ny vaovao manomboka ny volana janoary any amin'ny banky fohibe no afaka manakalo ny vola na koa ireo banky madinika saingy hatramin'izao dia tsy mbola nazo toromarika amin'izany ireo banky madinika ireo fataorianan'ilay fivoriana izay natao teny andafy avaratra nandiniana momba ny ile Zeparsa dia
nanomboka nanio ny heviny ihany koa ireo fikambanana samihafa sy olotsotra makasika ny fitakiana ireo nosy ireo ho an'ny malagasy. Nilaza ny heviny androany teo anivon'ny HCDDED na ny filan-kevitra ambony ho an'ny demokrasia sy ny tanitandalana sy ny pitahiry ny asa sy ny mpiandrianan'ny Madagasikara sady filompanorina ny trano merina. Ravirazafy Maherina sy tahiriny aina. Vetesina trano ao anatin'ny sainy malagasy fa ny Madagasikara ireo nosy manodidina miisa 4 dia nosy sambatra, nosy kely, ny nosy bedimaka ary ny nosy ampela. Tsy misy anefa ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana fa tsy ny mivory an-databatra raha mandray fanapahan-kevitra azo tsapain-tanana kosa avy any Lafrantsa. Tsika io dia tsy tokony misy adihevitra be ahoana izy fa mifanarana art diplomatique ataony mitondra fanjakana. Tsy amin'ny fanjakana rery io fa fanjakana misy tena voaka malagasy miady an'io nosy ireo ary nosy ireo fa mananarana taloha be tany mananarana teny gasy. Atsika io dia an'izay aizatsika. Io zany tsy hoe anavahana hoe ty antoko zao fa antsika malagasy fanerana mipolo tsirairay mba hiatrika mitovy fijery atsika amin'ny tanitsika tsy manome tsika na 1 mm trony vahiny ny tanitsika. Fanaovana tsinotsinona ny tantaran'ny Madagasikara hatramin'ny fironany ny fisiany adihevitra atao manodidina ny fitakiana ny nosy manodidina. Tokony manana pirofo ny fifandraisan'ireo nosy ireo Madagasikara ny fitondram-panjakana raha mitaka izany. Maninona ireo olona reo no manaiky ho laloviny frantsay ohatran'io. Tsy nemany io ataon'ny frantsay io fa maninona ireo tonga dia tsorin'ny frantsay hoe ny razam-benareo taloha tany ny mpitondra fanjakana taloha tany efa nifanaraka taminay nifanaiky taminay. Izao ny zavatra nifanarahanay, izao ny zavatra nifanekenay. Ka mety aminareo sa tsy mety aminareo? Raha mety aminareo dia ina ny fanarahana aminareo velona kehitriny kosa. Rehefa tsy mety aminareo dia ina ny ataonareo hiady sa ahoana? Fa adihevitra amapolo taona ny maro amanjato taona ny mikasika momba an'io amin'ny gasy sy ny frantsay zavatra tsy tokony isy io. Mametra-panontaniana ny mpanara-baovao makasika ireo nosy manodidina ireo. Hatraiza ny fahafahana mahazo izany raha 70 taona taty aoriana tsy nahitam-bahonana na ninona tsy notakiana nandritra ny fotoana ny teteza mita izany. Fisehosehoana ve sa anatrino ataon'ny fitondram-panjakana fa hoe manao ezaka rehetra hitakiana izany? Fa eo amin'ny fiatrehana ny fetin'ny krismasy kosa indray dia fantatra zany zao fa manomboka androany 10 Desambra ary tsy farana raha tsy ny 10 Janoary 2024 avy zao ny bazar de Noël etsy Analakely. Nampahafantarina nandritra ny fotoana androany izay nirana tamin'ny délégué ny boriboritany voalohany sy ireo mpiara-miasa aminy izany. Lorette Berton. Dimanjato eo ireo mpivarotra nandray anjara amin'ny tsena ny Noël sy ny farantaona ary ny taom-baovao izay atao tahaka ny isan-taona etsy amin'ny sisin-dalana Andrianampoinimerina sy ny sisin-dalany Araben'ny Fahaleovantena. Nisy ny fifanarahana nipetraka ary efa nanome toky ireo mpivarotra fa hanalalaka hatrany ny fifamoivoizana sy hitandro hatrany ny fahadiovana. No amafisy ny délégué ny boriboritany voalohany ihany koa fa miasa hatrany ny commune Antananarivo renivohitra tarihan'ny ben'ny tanàna Lalaora Valomanana sy ny mpiara-miasa aminy fa tsy araka ny tsao aheliny sasany. Ao anatin'ny vanim-potoana hiampitana makany amin'ny mpitantana vaovao ny tanàna Antananarivo renivohitra ankehitriny. Mbola manatanteraka ny asa ny araka ny nampanaoviny lalàna azy ny mpitantana rehetra eo anivon'ny commune ka mampitandrina ireo olona manakirotana amin'ny alalan'ny fanelezana tsao sy vaovao tsy marina ary milaza ny tsy andefitra ho amin'izany izay tratra. Tokony samy hiatrika ampitoniana sy ampilaminana ny fetin'ny krismasy sy ny fetin'ny farantaona avokoa ny malagasy rehetra araka ny nambaran'izy ireo. Alohan'ny amaranantsika ny vaovao dia vaovao mifandraika amin'ny lafin'ny toetrandro. Mialefy hatrany ny herin'ilay rivodoza Belona na izany aiza nefa dia ahina ny akaran'ny rano sy ireo renirano manodidina ny tanàna maro eto Madagasikara noho ny fiavian'ny erotsakorana ny sesisesy. Ndio rahantsika ny andinindinizay Asin'Andriamalala sy Tokiramarola. Tany amin'ny distrika Belotsiribihina no nisy ny foiben'ilay rivodoza Belona androany tamin'ny 4 ora hariva. Miena hatrany ny tanjany satria 770 km isan'ora ny rivotra hoentiny izay arahana tafiotra 570 km isan'ora. Mikisaka miana atsimo ny lalany izay mahafaka hatrany amin'ny 13 km isan'ora. Filazana loko manga ho an'ny mena be, mainty rano, mora feno be ary antsalova.
filazana miloko mena amin'ny fiakaran'ny rano kosa ho an'ny melaka sy mena be. Izay ny filazana farany navoaka ny sampana-pamatatra ny mety ho toetry ny andro momba ny ity rivo-doza ity raha tsy misy ny fiovoana goavana ho an'ny Belona. Amin'ity vaovao afakely ity hoentsika mamarina tanteraka ny vaovao dia hoentinay any ambanja indray ianao androany. Toy izao ny Bropokotany ao Tanambao Mission, antitra Skoka, to lavitra andrina tsy misy mijery. Ina ny asimba ny arsiva rehetra, maniry ny mponina ny antoerana mba anatsarana ity Bropokotany ity izay ankina ny fiainan'izy ireo satria tokoa mantsy tsy Antananarivo irery Madagasikara. Tapitra ny vaovao amin'izao alina izao ankasitrahana tompokira sy tompovavy ny safidinao miaraka hatrany amin'ny MBS ary maniry izay mbola hitoeranao miaraka amin'ity fahita lavitra maminao ity mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.